Why did you change? Yeah, because you bought. Okay. I just right now I can't pick whether I want to look at the blazer or the. Yeah, heels. Okay, I agree. These heels. Hello. I thought he's gonna leave this Miss World competition addicted to vibes. Excuse me, what? I'm not. Yeah. No, I'm not. See? No, because before I have to do it. No, of course. I'm not saying it's bad. I'm saying because I saw them like before Miss World you didn't do them, and now you do them because of Milan. No, it's not because of me, then it's because of my people. Because, Oh, okay. yeah. Hello tout le monde. So I did a live on Instagram earlier and now I'm doing it on Facebook. Hello tout le monde. Salamat Davolio. Coucou, msochabetsa tena msochabetsa kama mfanoana nareo atrany. Hello. And coucou venareo sawa zapat. Tenen drum. Hello, coucou ça. Mayen venareo zapat. Mayen venareo zapat. Zay vao mety. Hello, coucou. Coucou. Mbola tsy mety le feo. Angamba nitapahako le izy dia averiko arany. Maheno be. Oi, tsy azoko tsony. Asina écouteur. En fait, misy problème satria ny écouteur akondiniko ny Madagascar. Ok. Aloha hiteny mafy zany. Raha ataoko mafimafy ohatr'izao ve maheno nareo azafady? Oui, maheno. Angamba ny ataoko ok, ataoko mafimafy ohatr'izao zany. Dia ny antony anaovako live androany ambarao anao ny commentaire ao anatin'ny commentaire aloha tibo raha mety aminareo le manao live na raha misy torohevitra moa zany nareo hoe inona no tianareo kokoa za mieritreritra nanao karazana vidéo hoe ahoana ny androko enfin comment est ma journée sy ny sisa dia raha mety aminareo dia teneno amin'ny commentaire raha mahaliana anareo na koa hoe ny live ave ny mahaliana kokoa anareo dia teneno amin'ny commentaire ao ny Sochabetsa, merci Chloé. Gros bisous. Du coup, ni zavatra tiako zaraina aminareo androany dia ny challenge multimédia. En fait, zany ny challenge multimédia tamin'ity taona ity niova. Taloha nisan'ilay hoe Mobstar dia tany foana moa zany anisan'ny like moa zany no ny j'aime no comptena dia iny ohatrany hoe mampiresaka an'ilay ankizy andresy. Fa amin'ity taona ity zany misy karazany anankitelo ny concours multimédia. Tsy misy karazany anankitelo fa mifameno daholo ireo anankitelo ireo. Voalohany misy ao amin'ny site officiel an'i Miss Monde. Dia ao anatin'ny site officiel an'i Miss Monde misy ina moa teo? Misy ny contestants, misy ny mpifaninana, afady mialatsiny fa valibadika kely ny lelaka. Ok. Dia misy ny contestants dia isaky ny mitady amin'ny Madagascar ao nareo na mamaky article ao anatin'io site Miss Monde io, missmonde.com le izy. Dia ohatrany hoe mitombo ny point amin'izay. Amin'ny challenge multimédia fotsiny izay. Mitombo ny point amin'izay challenge multimédia izay. Dia za aty no mialimenté an'io page Miss Monde io dia zaraiko aminareo isanandro moa zany le izy hoe inona ny zavatra nataotao. Dia
kelikely hoe mifantaninareo rehetra, ok? Fa azavaiko aloha izay challenge amin'ny multimédia zay. Dia zay zany voalohany ao anatin'izay hoe mitsidika ny page, tsy ny page Facebook fa ny site officiel ny missworld.com. Zay le izy dia mitady amin'ny Madagasikara ao anatin'izay. Sy ohatran'ny hoe mamaky izay zavatra soratako mba avy akeo ny zavatra soratako satria ataoko amin'ny vola le izy. Dia ankoatran'izay eo ihany koa ny Save the Tiger. Miteny gasy moa zany izy ohatra hoe arovy ny tigre. Tsy haiko hoe ino zany tigre amin'ny teny gasy nefa gasy petaka fa arovy ny tigre zay le izy. Dia amin'izay challenge amin'io partie amin'ilay challenge multimédia io zany anjarako sy anjaranareo za zany ohatran'ny hoe manentana anareo amin'ny les causes zay hoe miaro ny tigre zany aty amin'ny Inde aty tena hoe ohatran'ny hoe makihana ny tigre ohatr'izay mihitsiny, ohatran'ny hoe emblématique tena hoe ça renvoie à la force. Ohatran'ny hoe tena tigre misaotra betsaka amin'ny généranay. Dia zay zany dia ohatran'ny hoe arovana zany zareo ny tigre. Dia ino moa izy teo? Dia manao an'izay campagne zay zany dia ny tsara ny zareo zany zay amin'ny hoe ahoana ny fomba anentanako anareo malagasy manaraka anahy amin'ny cause ny contenu izay ataoko. Dia io moa zany alefako tsikelikely efa misy vidéo kely zay nataoko dia alefako vitsy live ity dia alefako zaraiko aminareo. Dia ina koa moa izy teo? Eny izay moa zany Save the Tiger. Dia ny zavatra mety zany eritreretra hoe maninona moa zany raha tsy hoe ohatra hoe maka taratasy kely tsika dia soratatsika hoe arovy ny tigre na hoe ina moa izy teo na hoe Save the Tiger. Dia samy maka sary dia asianareo hashtag dia ohatran'ny hoe zany mireposte an'ilay izy. Ohatr'izay zany ny eritreretiko. Dia izy no miara-mipetraka miaraka Miss Mauritius, Lisa. Dis-moi quelque chose. I just said it. Ok. Du coup, je te présente au malgache. Tu dis Mbolatsare. Bolatsare. C'est bon? Oui, c'est bon. Bolatsare. Ça veut dire coucou. Et comment je dis l'autre truc? Tout le monde. Sikarech. Mbolatsare, Sikarech. Non, il y a un autre truc que j'aime bien. Karakore. Non, c'est quoi? C'est genre bonjour tout le monde ou... C'est pas Mbolatsare? Non, j'ai oublié. Non, c'est Atikajabi. Attends, mais un autre jour. Ok, d'accord. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien les malgaches. Je suis la roomie de votre Miss, que j'aime bien. Bien, on sent mieux. Elle est pas mal. Ça va. Ok. So, ils disent she is beautiful. Oh, On est merci. toutes les deux jolies. Oh, c'est trop mimi. C'est si belle. Oh. Trop mignonne. Ok. Du coup, je continue le live. Non, mais je vais me préparer parce que... Ah bah oui, excuse-moi. Non, mais t'as pas préparé, je serai là. Ok. Ouais. Ok, du coup je continue. Du coup voilà, moi je pensais à faire des petites pancartes et tout ça. Et non, je suis perdue. Hey, nous c'est que tu m'as annoncé de ma cassage, de ton hashtag, de identifier na ça, de anzarak nous, anzarak san nous tu manewe manaraka nako san na jeu, rali nous san na jeu, am se savatra c'est assez au kana jeu. Des ailes. Merci. Tu reçois plein de compliments. Oh, merci. Merci beaucoup. Merci.
Dia zay zany eritrereto inona ny eritreretinareo par rapport amin'izay. Zay zany anisan'izay le manao bon le maka sary amina taratasy sy ny sisa dia na ianareo manao partage na raha zay le izy. Dia ny farany dia amin'ny Mobstar amin'ilay challenge multimédia daholo zay. Ao amin'ny Mobstar mbola mikaonty ihany foana ny like. Izy io zany tsy tena hoe mifantoka be amin'ilay Mobstar ilay izy satria na ny promotion an'ny misy teo alohanay raha mbola ao, misy mpifaninana aminay zao tsy mahavita manokatra compte satria ilay application tena hoe bug be. Tena mibug be mihitsy ilay application tena ialako tsiny aminareo mihitsy ilay izy. Tena miala tsiny aminareo fa tena tsapako ilay izy satria nazarany tsy afaka miditra amin'ilay application mihitsy. Fa rehefa manam-potoana nareo raha mba mety moa zany ilay application dia like eo daholo izy zavatra alefaka raha zako tafiditra amin'ilay izy. Ok, dia manarak'izany zay moa zany le challenge multimédia. Zay le challenge multimédia zay. Anisan'izany moa zany le Save the Tiger tena hoe tiako aseho an'ny zao tontolo zao zany hoe tsika malagasy koa raha mangataka zavatra amintsika zareo dia vitantsika io. Zay no mampatonga ana mieritreritra hoe raha hoe miray hina tsika hoe fatako fa misy sari-kenatra za koa tena sari-kenatra manao live zao tena sari-kenatra kely fa ino moa izy teo juste maka sary nareo na ataonareo story le izy na raha ohatra hoe menatra kely nareo hoe alefa le izy dia hoe hitan'ny olona rehetrarehetra dia alefa so message privé amiko. Ny message privé amin'ity compte ity moa zany somary mibug kely fa misy ny Instagramako antsaly vao manoratra nareo hoe antsaly dia izany no hitanareo voalohany eo raha tsy misy antsaly hafa dia alefaso amina fotsiny amin'izay satria amin'ny Instagram le izy tsy mibug dia hitako foana. Merci beaucoup, c'est trop gentil, vous êtes trop gentil vraiment. Sur Insta? Non, c'est sur Facebook, c'est sur la page Miss World Madagascar. Merci vraiment pour tout. Ben, du coup, je vais commencer à répondre à Malin Fantaninareo Amsedania. Mais du coup, j'ai pas toutes les questions là. Nisy fantanina zay hitako teo hoe misy maquilleur misy mpanao volo mikarakara ve za ty? Non, ndasosehako anareo. Olo mizaho mamadika an'ity. Tsy haiko mamadika an'ity. Ok. Ohatr'izao ny aty aminay. Zay ihany no mikarakara ny tinanay. Zay daholo mikarakara ny tenanay, izay manao volo sy ny sisa dia andramatao soribilana mipotsina hoe ny volo indrindra sy andramatsika zao. Io zao zay nanao sport nanao répétition toute la journée dia tsemboka dia lasa tsy mivoaka tsara moa zany ny volo fa izahako tena hoe au maximum à chaque fois. Izao zany ilay sopilina tsy haiko mety kokoa hoe sopilana sa toy izay zany. Dia ina moa izy teo? Ok. Tsisy mpanaraka zany izay na styliste raha ny tsisy mpanaraka fa fa zay ihany no manao zay zany no manao mise en valeur an'ilay izy. Zay tany Delia niaraka tamin'ny fleur sy ny cadeau anao miaraka amin'ny gasy sy ny ambasary nefa ianao tsy nety nivoaka. Non, tena tsy hitako izany. Oh non, tena miala tsiny. Misy gasy tany amin'ny New Delhi
Sen fanenataniko teny amin'ilay hôtel nanampy be anahy tena zay ny tiavako atsika malagasy satria ohatran'ny hoe za zany tamin'ny voalohany tsy nisy connexion za tamin'ny voalohany de ino moa izy teo de ny connexion tao amin'ny hôtel tsy nety mihitsy fa mibug foana de ça ce qui fait que za tsy afaka miconnect tsy afaka mandefa sary tsy afaka manao ninina mihitsiny de za mila puce zany za de nisy diaspora tena hoe ankizy étudiant mipetraka any New Delhi tamin'izay mbola teny New Delhi moa zany de zareo no nanampy anahy nametraka an'le izy tao amin'ny hôtel et tout pour dire que vraiment les frais s'inquinent aty amintsika malagasy tena vraiment je prends tout avec le cœur et vraiment je vous remercie du fond du cœur franchement. Par contre, les resaka fleurs yuti tak de tena ilako tsiny fa tsy hitako zay koa tsy de tena fatanako. Miala tsiny. Zao makiazy tsy folo zao manendrika be anao. Raha misy torohevitra amin'ny finale satria zay ihany manao ny volo raha fahazahoko azy manao volo sy maquillage amin'ny finale de raha misy torohevitra de kazao amin'ny commentaire nisy fanontaniana anankiray koa hitako teo ty olo tsy live aty moa zany resaka challenge multimédia tena nanaovako azy de de toute façon vita ty live ty de alefako le vidéo raha tsy manondrana indray ny connexion aty fa alefako le vidéo de azavaiko anareo le zavatra nieritreretiko hoe manao maka taratasy kely de manao an'le hoe save the tiger na hoe arovy ny tigre de alaina sary de ataotsika campagne le izy asehoantsika hoe tsika any Madagasikara koa zany vonona sy mavita rehefa misy miteny hoe ataovy ty challenge ty. Ie ny make-up artiste koa afaka manao an'izay challenge zay. Misy mibrosy nify io. Mince alors. Misaotra betsaka amin'ny fanohanana. Franchement, misaotra betsaka. Comme je l'ai dit au début du live, c'est moi comme je le dis toujours, c'est pas un tal qui va à Miss Monde, c'est pas Madagascar que j'emmène à Miss Monde, c'est vraiment la gloire de Dieu que je veux montrer au monde et voilà si un tal Madagascar etc ça contribue mais voilà. Gaat binnen connexion active ianao anga avy any amin'ny faritra avaratra magnano vola tsara tsy avy any amin'ny faritra avaratra fa ny namako akaiky mipetraka any amin'ny faritra daholo ny namako akaiky indrindra moa zany tena mipetraka any amin'ny faritra daholo avy any moa zany zareo de za raha teneninao hoe mahay fiteninay tsy mahay fiteny iray ihany fa ohatry hoe mifangaro daholo le izy de zay no nahazahoako an'le fiteny paritra. Ambony somary donc on n'en a pas. Un petit peu plus. Hallandsländer typ inlandsfish. Love you too, Dad. Comment quelle filière nanao filière tamin'ny administration d'entreprise za de lany Miss Madagascar moa zany de nitrapilanina kokoa tamin'ny resaka fanaovana asa soa, enfin moi personnellement avec ou sans le comité je continuais toujours du coup no tafiditra landalina moa ny réseau akoko zany momba ny beauty with the purpose ohatrany s'élargir kokoa nisokatra bebe kokoa de ohatrany hoe lasa plus penché mbola master za fa plus penché amin'ny resaka amin'ny resaka relation internationale concentré amin'ny resaka humanitaire zay raha oviana ianao no mody
tenenao so engany mba mody miaraka amin'ny courant nambavaka de sitrapon'Andriamanitra de toute façon zay tiany. Coucou any Ambatondrazaka. Ie, ataoko amin'ny story le sary sy le vidéo engany mba mety le connexion fa ny connexion aty koa tena tapaka. Coucou Mi. Entonces, ¿qué puede hacer tú para salvar? Ok. Main bebe coucou ngama tingoma nyama. Keli tapatapaka. Hi. Mba izarao ny journée anao isan'andro izahay fa mba liana ary mety ampitombony. Ok, nde ataontsika an'izany raha manomboka androany en fait efa nakanaka vidéo za momba an'izay de anao montage de alefako aminareo rapide de isan'andro asehoko anareo zay zavatra azoko filmena moa zany fa PDP ny zavatra tsy azonay filmena de zay azoko filmena de aller. Ouais. Continue, je casse la lumière ici. Zay zavatra azoko filmena moa zany de ina moa zao alefako aminareo de azavaiko aminareo ny andro moa zany. Inona ny projet après-midi de manohy fianarana satria lasa entre parenthèse be ny fianako noho izany lany misy fa en même temps zavatra. Ah, you can use it. No, it's alright. It's alright. Okay. Yeah. Non, je te demande. 10 minutes. Ok. Parce que la maman avait la deadline de 11h. Oh mince. No, it's all good. Thanks. Ok. So je vais passer ça. Maïen Benarou Azafad. Ok, ça j'ai répondu. Un salle fait nous mamorna une speech à san comité non san mamorna une speech pour si dire un comité. Coucou. On voit qui fiche qu'une mensuration en jean taille 1m74 c'est ça poids. Je sais pas, c'est quoi mince alors. C'est quoi coucou. Coucou Daoul, coucou tante, coucou la famille. Coucou Daoul. Coucou de Qatar, coucou. Et normal, na fait afaka manome hevitra rehefa le makihena sa zay ataon'ny ekipa eo. Zay zao hatreto mbola tsy nisy ekipa hoe nikitikitika ny tarehanay hatreto. Donc za moa zany niara-nianatra tamin'ny Amazon ihany satria niara-niasa tamin'ny Amazon Beauté za nandritry ny sana de zareo no nampianatra anazy kelikely za koa moa be fanontaniana sady liana be am'le izy satria samihafa be ny tsara sy ny tena izy. Du coup voilà, nianatra tamin'zareo za. Toute ma famille. Karakory. Tsmaïen. Merci beaucoup. Ça tena faly tamin'ny hoe tafiakatra top 25 tamin'ny challenge ino moa zao tamin'ny challenge head to head challenge satria tsy nieritreritra mihitsy niasa aminanao ny présentation an'izay de be dia be ny tsara de tafiakatra moa zany le izy koa teo ny stress teo ny zavatra rehetra de ohatrany zavatra efa fantako le zavatra teneniko fa
bon, j'ai fini par de temps en temps lire. Mais bon, ifall asa zay de faly sy fiera tena fiera be. Indraindray hitako reraka ny fijerinao sao de tokony misy atao mba hanafenana ny episode tsy malaza. Oh merci. Oui, indraindray reraka matetika zay adiny 3 adiny 4 matory isan'andro. Fa c'est vrai que mila afenina bebe kokoa le izy. Ezahako afenina kokoa reraka satria le meilleur fa le pire fa novakinao ny message pour oh coucou Anetany men koa tsara rehefa miseho direct ianao de manaova tsara foana manjary lazain'ny mpankafy fa tsy tena mantsy tompoko raisiko ary apeteko amin'ny araka amanjamanja foana tsika. Il a fait me tape. Ouh là. Ny amin'ny resaka caméra amin'ny Miss Monde misy mizara groupe samihafa zay. De matetika ireo tsy tafiakatra challenge amin'izao fotoana zao. Ireo tsy tafiakatra tao anatin'ny finale no aseho an'zareo kokoa. Zay le izy tsy hoe zany no tsy hiseho zara vao mahita caméra mangataka ny hoe nanantona hoe interviewena sy ny sisa fa izay mbola tsy finosany zay 117 zay du coup rehefa ireo mbola tsy tafiakatra challenge zany mba aseho kokoa fa nijarako no manao ny communication atao ato. Mila manana fahasahiana kely indrindra rehefa miteny amin'ny public eny tompoko raisiko daholo izay zavatra zay zay critique na remarque constructive raisiko daholo. Les photos alefan'zareo ve c'est tian'zareo ça tu peux choisir. Malheureusement on ne peut pas choisir les photos, c'est eux qui choisissent les photos. On n'est pas vraiment au courant de ça. D'ailleurs, dans la dernière photo, j'ai un fossile qui va en haut et un autre qui va en bas. Bon. Coucou, merci. Hello les familles. Mba manao publication matetika fa mangetaheta hitanao zay manao publication matetika. Antsaly ve fa tafiditra top 40 tsy mbola tsy fantatro zengany apetraka amin'Andriamanitra. Normalement zany ny atafidirana top 40 maharesy challenge. Misy challenge maromaro le izy de maharesy challenge ianao de tafiditra tu gagnes une place automatiquement. Misy challenge anankifito le izy ankoatran'izay challenge zay ny toetranay aty no jerevan'zareo misy mpanaraka zay sy ny sisa ny fifandraisana amin'ny faninana hafa amin'ny fifandraisana amin'ny crew sy ny sisa jeren'zareo daholo. Ay miala tsiny izy nomena hoe ny commentaire ako tsy voavaky mihitsy miala fa maninona no tsy hita antsary be ohatrany Botswana iny Antsaly. Botswana izy en fait zareo zany manana équipe any amin'ny firenena de zay manko matetika tsy mahazo mikitikika telefônina aty de zay sary vetivety hoe alefanay de alefan'zareo any amin'ny équipe an'zareo any amin'ny firenena misy an'zareo de zareo no mikarakara ny communication rehetra izay atao fa ny tiako lazaina momba an'izay dia hoe
efa misy manampy ihany kosa, efa misy tsika malagasy nanandondona tsy hoe nanandondona moa zany fa nanantona dia raisiko an-tanandroa daholo izay fanampiana rehetra izay omenareo hatramin'izay ka hatramin'izao. Coucou, hello. Ouais, vas-y. Ouais. Je vais faire ma vidéo. Tu vas faire ici? Ouais, j'ai essayé de bien en mettre. Ouais. Okay. J'ai essayé, j'ai même mis ma ring light, mais c'est pas. Yeah, I mean, it's actually good. It's actually good. This one. Yeah. Continuation pour l'année, nanenjika tany amin'ny hôtel izay. Tena miala tsiny tamin'ilay tany amin'ny hôtel. Tena miala tsiny indrindra tompoko. Antsaly ve garder full naturel sa misy fotoana izy io. Tena tiako hoe mba hoe ovaina kely dia mba hoe lisena kely fa tena za tsy mahay misy tsy manana tsy netiko daholo moa zany fitaovana tamin'ilay izy satria tsy omby ny valizy. Mais raha maka tsara amin'ny Julia Morley Vanessa, tsy aty amin'ny Mumbai Julia, tsy aty amin'ny Mumbai Vanessa, Carolina tsy aty amin'ny Mumbai, tsy izay répétition toute la journée, tsy afaka mikitika téléphone, donc rehefa aty zareo dia rehefa misy occasion dia maka sary miaraka amin'ny zareo, sinon on peut pas créer d'occasion. Merci amin'ny fanoana matoky tanteraka ndraiky, donc merci beaucoup. Trop gentil, merci. Et Antalio, Tina Benjamin Tabeji. Oh, t'as une sauce d'Aona, j'ai partagé une photo dans ce que tu ferais dans la story. Tu peux partager photo dans l'access pub. Il y a une toque tenawe, maluka. Tena ialako tsiny aminareo fa tako moa zany bon. Tsy dia haiko tsy resaka influenceuse sy ny sisa ty tsy dia fantatro loatra fa zareo koa izay mampitona amin'ny teny hoe tena mitahin'Andriamanitra hoe misy olona misintona anao miakatra ny ambony zany tirer la personne vers le haut. Ny traduction mot à mot zany tsy dia haiko fa zareo manampy anao hoe ohatr'izao atao dia atao amin'ny Facebook moa zany alefako dia amin'ny Instagram. Dia azaveko aminareo moa zany rehefa aveo le challenge multimédia ataoko vidéo. Courage hatrany na inona na misaotra indrindra tao, misaotra betsaka amin'ny fanohana anareo. Coucou de Maurice. Oh, coucou. Comment on fait pour t'aider à être plus visible? Est-ce que... Excuse me? Just because I have a deadline at 11. A deadline? Because I'm a deadline. Your mom? Yeah. You told me you would be 30 minutes, no? Ouais, 10 minutes. Mais après là, je commence à avoir plein de questions. Tu peux s'il te plaît partager l'espace? Yeah, sure, you can use it. Yeah. Okay. Tu peux déjà placer en vrai des trucs. Je me placerai ici, enfin là où tu... Enfin, like maybe here. Ouais. And to find a space. Mais je vais pas te... Ok, afela colonne nareux. Mélanie, espace. Comment on fait pour t'aider? Tu peux déjà ramener tes trucs là et... Bien sûr, mais après tu peux aussi. Ouais, je suis en train de leur dire là que je vais arrêter le live. Non, mais je vais continuer. C'est juste que t'as besoin de ce lighting. Yes, but like you need to do the video. Yeah, but I'm not going to be long. You can continue. Yeah, I mean, you can use it, and then I'm just gonna end the live because it's already like 20. It's already 10:30. Du coup, je vais juste arrêter. En plus, je dois me démaquiller, etc. Ok. Msocha pesa kata mti te kumite mnako ulala. Si vous pas que t'as voulu. Anders. Ich finde das teuer na sapa. Tikwambara pale namna jeu ni papekanzona tiamismonda tiani ni mizany mana talenta avy ny amintsika izy ireo dia
Bokasy sy sirakoto. Bokasy moa zany manao ny challenge izay ho avy atsy manao challenge designer izay ataonay atsy. De sirakoto anisan'ny mpampiakanjo sady sirakoto manao ny tenue traditionnelle sady manao tenue traditionnelle izy mampiakanjo anahy mandritra ny fotoanako aty amin'ny Miss Monde. Efa nasehoko anareo moa zany ny akanjo izay nataony ho anahy ampiakanjony anahy aty amin'ny Miss Monde fa misy ihany koa mbola ho avy fa ny occasion moa zany eo foana amin'izao fotoana izao répétition foana no ataonay du coup tsisy occasion tena hoe anehoako azy fa rehefa misy soirée sy ny sisa reny de eo ihany koa ny fianakaviako ny namako sy ireo mpampiakanjo hafa ohatra Sandra Rose sy ny sisa. Miteny gasy tsy maintsy miteny gasy kosa zaka. Mitady stratégie misaotra betsaka tahiny Jesosy daholinareo. Coucou Sab. Tout le monde. J'ai vu qu'il est bêté de lui, il est bêté de Madagascar. Une autre parcours natandi. Hi James. Ny parcours anataoko zany mianatra asy fiteny gasy avy amintsika kely. Ino raha tianao amba? Qu'est-ce que je vais raconter? Je ne sais pas quoi dire. Any Antananarivo zany tena mipetraka. Merci. Mano. Velako amin'izay ngamba ny live faranako amin'izay de atombontsika de atomboko moa zany raha pitso eny izay zavatra efa mifilmeko androany asehoko anareo fa izay zavatra filmeko rapitso ny andro izay ino moa zany ny zavatra izay ataonay izay azoko filmena mariniko foana fa misy Sabrina misy zavatra azoko filmena ary misy tena tsy azoko filmena tena hoe bedy izay raha mifilme an'le izy misy moa zany misy maneho an'le zavatra tsy azonay filmena fa aveo bedy moa zany tena bedy be izay du coup hitako eo izay zavatra atao fa izay resaka Save the Tiger zay rahantsika azavaiko anareo lalindalina kokoa de izy ao anatin'le vidéo ataoko asiko vidéo iray amin'ny teny gasy de asiko vidéo iray amin'ny teny vazaha. Le teny gasy moa zany mety ho vary amin'ny nanana eo ihany fa alefako daholo de aveo rehefa misy sarinareo moa zany miaraka amin'le hoe Save the Tiger aroviny tigre dia alefaso amiko. Ahoana no mahatonga anao hoe tian'i Jesosy be? Rasan. Ahoana no nahatonga anao hoe nahafantatra an'i Jesosy? Miresaka lalindalina zany ty fa tonga hoe tia be an'i Jesosy dia ataoko amin'ny teny vazaha ngamba fa io ohatran'ny hoe ahitako comment dire ahitako vocabulaire bebe kokoa
Du coup, tamin'izany mbola kely, araky ny efa fantambao ataoko teny gasy an'le izy. Tamin'izany mbola kely, araky ny efa fantatrareo dia niara-ny Ersetra Aranofo. De tamin'izany fotoana zany moa zany mbola hazaveko amina vidéo zany après Miss Monde bien plus tard. Fa ohatran'ny hoe nantantena za hoe raha tena misy Andriamanitra izay fitiavana, dia efa maninona zany navelany tamina toerana tsy ahitako fitiavana ohatran'izany. De za efa mahafantatra hoe Andriamanitra tena misy. Fantako zany ena tamina fianakaviana kristiana. Angambany tsy zavatra izay dia azavaiko bebe kokoa anareo amin'ny vidéo hafa. Fa ohatran'ny hoe miamidinako azy angambany de hoe niala taminazy de tsy haiko mandondona foana izy mandondona hoe zany teo foana teo akaikinao teo anilanao foana za. De ohatran'ny misy an'izay vision kely zay ananako ohatran'ny hoe Dieu tend la main comme ça et je voyais sa main et je voyais juste sa main comme ça et je voulais même pas prendre sa main, mais c'est comme si il me prenait dans ses bras pour me pousser à prendre sa main en fait. Je voulais même pas faire l'effort, mais c'est lui qui m'a poussé à faire l'effort. Et une fois que je me suis rapprochée de lui et que je lui ai dit oui, il m'a sorti de là, il m'a donné cette paix intérieure, cette paix que personne ne pouvait me donner auparavant, le fait de pardonner, le fait d'aimer son prochain, tout ça. Vraiment, c'est Dieu. C'est Dieu derrière ça, c'est lui. Mais bon, je vous raconterai un peu plus par rapport à Dieu. Comme vous voyez dans mes publications, moi, tout ce que je fais, j'essaie en tout cas de vraiment le mettre lui en avant parce que c'est pas moi qui suis ici à représenter Madagascar. C'est vraiment lui qui m'a placée là. Je suis juste un instrument pour lui rendre gloire. Voilà. Twizzy Namanzan. Ok, Ok, ny etapa efa vita tamin'ny Miss Monde. Azavaiko anareo inavy ireo challenge izy tokony ataonay aty amin'ny Miss Monde. Ny challenge misy ny challenge sport, misy ny challenge multimédia, misy ny challenge top model, misy ny challenge world designer, misy ny challenge head to head challenge, misy ny challenge talent, ary misy ny challenge beauty with a purpose. Anankifito zany zareo. Ny challenge efa natao dia ny challenge sport. Challenge sport izay natao tafiditra tao anatin'ny finalista fa lasa taraiky kely anareo satria mampime kely le izy. Tao anatin'le challenge sport zany tafiditra tao anaty finalista tsika. De no nanao ny final amin'izay de be dia be ny karazana fanatanjahantena natao zany. Be dia be mihitsy ny tena hoe samy hafa misy mbola tsy nataoko tamin'ny fiainako, misy mbola tsy henoko mihitsy tamin'ny fiainako arany hoe inona zany io sport zany fa tena mahafinaritra be le izy no atao. Fa misy efa zatra koa moa zany de bon. Za ohatra hoe mihazakazaka no haiko kokoa de mihazakazaka zany no ohatran'ny hoe nangalako point fa tsy nahazo point tamin'ny hafa. De ino moa saika zany de nisan'izay hoe relais vitesse pardon. De misan'izay relais vitesse et en fait c'est avec le groupe. Du coup moi je faisais partie du groupe Team Africa. Je fais partie du groupe Team Africa. Je crois que je vais allumer ça. Oh, I think it's much better. Et du coup, parmi nous, il y avait Miss Ghana. Et c'est ma copine, vraiment, c'est ma copine d'amour et tout. Mais du coup, Miss Ghana, elle avait sa perruque.
Elle avait sa perruque et quand on avait couru, enfin quand c'était son tour de courir, sa perruque est tombée. Sa perruque est tombée et au lieu de courir et d'attraper le temps parce qu'on est parti, c'était un bon départ et du coup elle est revenue pour récupérer la perruque et la remettre. Du coup ce qui fait qu'on a été dépassés, mais Zentinenque, nafinaritra izy tsy azonay ty Afrika aloha ny amboarany hoe tafiditra hoe lany amin'ny challenge sport fa nafinaritra le izy teny fiarahanako tena nafinaritra. Bref, ny challenge sport zany efa vita, ny challenge head to head koa efa vita dia anankitelo ny afrikanina tafiditra amin'ny top 5 ni head-to-head challenge, ce qui est incroyable et franchement, on peut être fier. C'est vrai que vous êtes là pour moi, enfin, entre guillemets, pour Madagascar. Mais, vraiment, c'est incroyable d'avoir l'Afrique vraiment dans 3 Africaines. 3 Africaines, c'est incroyable. Et moi, je suis vraiment fière. Non, j'aurais aimé être dedans, mais voilà. C'est un challenge efa vita. Ny challenge multimédia izay atao ny challenge multimédia izay mety mifarana mbola tsy niteny anay zareo hoe rovina ny deadline le izy ny fahafantaranay azy dia amin'ny alohan'ny finaly satria ny challenge multimédia amin'izay no teneny zareo hoe iza na resan'le izy. Zay ny resaka challenge multimédia. Ny challenge beauty with the purpose koa dia na amin'ny final na amin'ny gala beauty with the purpose no teneny zareo tsika zany hoe qui a gagné le challenge. Misy ny challenge talent. Non, moi j'ai pas de parce que le talent en fait c'est quelque chose que tu dois démontrer à travers des instruments ou à travers ta voix. Et je sais pas si mihira moa zany tsy tena hoe mana-talenta be za amin'izay. Donc tsy nanao an'io le izy koa tsy obligé vitsivitsy zareo no nanao an'le talent de zay. Teo ihany koa ny challenge what else? Challenge top model sy ny challenge world designer. Ny world designer dia ataon'ny Bogasy Madagascar. Izy no manao ny challenge world designer amin'izay. De le izy amin'ny petit week-end aty moa zany, mince alors c'est après-demain. Un petit week-end aty moa zany no ataon'ny challenge world designer. De izy zany no ohatrany hoe izy zany no mifaninana amin'ny stylista avy any amin'ny firenena samihafa. De zany manao ny akanjony de zany midefile amin'le izy de ino moa zany de tsarain'ny juge zany le akanjo. Zay le challenge world designer. De zay maharesy amin'io tafiditra amin'ny top 40. Merci beaucoup coucou Mingary. De eo ihany koa ny challenge top model izay atao amin'io andro io ihany. Ny andro io andro iray io ihany no anaovana ny challenge top model dia tamin'ny taloha moa zany tamin'ny taloha menjareo akanjo ny miss tsirairay avy de anjaran'ny miss zany ohatrany hoe mettre en valeur an'iny akanjo iny fa amin'ty anay ity dia défilé fotsiny no atao de tsarain'zareo izay défilé zay. Setra betsaka amin'ny fanohana rehetra. Zay zany anankifito zany challenge. Anankifito ny challenge izay aty amin'ny Miss Monde. De izay maharesy amin'ireo challenge anankifito ireo ohatrany hoe mi-garantir zany place any amin'ny top 40. Garantir place any amin'ny top 40. Ino moa izy teo? Ye top 40. Fa ankoatran'izay zany dia ankoatran'izay zany de zareo no za tsy afaka miteny anareo satria za tsy membre ny comité fa zay le izy. De amin'ty resaka multimédia ty
ataotsika tena ataotsika le izy zavatra publieko amin'ny site Miss Monde, eo ihany koa ny fanentanako anareo, eo ihany koa ny participation anareo, de raha mitambatra zay de mety fasitsika io. Ie, sotra betsaka. Mety tsotra loatra indray ary. Misy olona anankiray mandefa misy Patricia ty mandefa message mety manahirana anareo fa tsy haiko bloqué anazy tsy vitako bloqué. Alors c'est bon de tous les streams bannir je pense je vais la bannir. Voilà. Misy account tena ratsy sady tena tsy manevanao dia lasa ratsy be, tsy mivoaka ny endrika fa tokony mba jereny mpampiakanjo. Ie, misy commentaire betsabetsaka moa zany miverimberina amin'ny resaka akanjo io. Marina fa Miss Monde dia ekena le izy hoe resaka miss de resaka bling bling. Zay zany ohatran'ny hoe fahafantarany olona azy fa tsy voatery hoe zavatra tena hoe bling bling loatra no atao satria tellement be dia be le bling bling amin'iseo de zavatra hafa indray zany ohatran'ny hoe aseho de misongadina kokoa. Ça déjà de 1, de 2 resaka budget. Bon, on est déjà ici, de mahay be ny jeu papier kanjoay. Tena hoe chapeau, vraiment, je remercie du fond du cœur toutes les personnes, mais vraiment toutes les personnes. Tsisy akanavaka, tsy eo isirakoto eo bokasy eo ny fianakaviako Sandra Rose, ny mpanin'ny bijoux ihany koa, maboata bijoux ny accompagné ana mandritry ny fotoanako aty de tena hoe le izy moa zany mety hoe par rapport any hafa tsy misongadina bling bling et tout ça fa tena tsara ry ny olona aza ny aty tena tia be any akanjo zay vita gasy izy, ny akanjo rehetra izay anaovako. Fa ezahana tsaraina hatrany. Raisina daholo ny zavatra tenenareo, ny commentaire-nareo satria en vrai, comme on dit, je suis là en tant que Miss World Madagascar, donc d'une certaine manière, c'est Madagascar qu'on représente. Donc, c'est vrai que votre avis aussi compte énormément. Du coup, c'est bien qu'on fasse ce genre d'échange pour que vous me dites un peu qu'est-ce que vous aimeriez voir, ne serait-ce que peut-être pas durant mon année, à moi ici, mais ce qu'on pourrait faire, on prend vraiment tous les commentaires, toutes les remarques pour qu'on puisse améliorer pour la prochaine. Et moi aussi, de mon expérience ici, je peux partager à la prochaine Miss comment, ne pas être trop matrixé par tout ce qui est habit, etc. Parce que chaque pays et chaque personne a sa valeur. Du coup, ça diffère vraiment, mais comme je l'ai dit, on prend vos avis en compte et du coup, on va Tia volkoa azafitina fa ratsy satria anao misy taolantare de tsy mivoaka. Ok, misy fotoana izy io karaha hitako tsara hoe tsy tianao. Eny zay zavatra mamoaka bebe kokoa. Tsarana zany. Sotra betsaka onalopa. Za nefa mahita hoe tsara daholo le akanjo. Ie, tena tsara ny akanjo, tsy hita fa tena tsara. Le izy tsy de hita fa tena ny détail an'le izy, ny broderie, sy ny sisa tena tsara be. Simple kely mivoaka tsara manjanao na fiteny na rehetrarehetra tiako kely tokony izany. Misaotra betsaka.
Raha ianao no mpitsara dia mandresy foana Madagasikara. Tiako ilay simplicitén'ilay akanjo miavaka satria tena tsara mihitsy. Merci beaucoup Naomi. Trop gentil.